Fifidianana ao anatin'ny fahasahiranana no atretsika ny 12 Desambra izao. Tompon'andraikitra amin'ny fanatsarana no aviny sy ny fiarenan'ny fiainan'ny olom-pirenena tsirairay hoy Père Prospère Ratovimanarivo. Azony vahoaka tanteraka ny manafain'ny olona tsy nahavita ny asany sy ny fampanantenana nataony tamin'ireo vahoaka nametraka fitokisana taminy amin'ny alalan'io fifidianana ho avy io hoy nambarany horantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Tokony ampianatra ny olom-pirenena hiatrika ny fiainam-pireneny ny zava-misy sy hiainana amin'izao fotoana izao. Hita ny ezaka ataon'ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika sasany manabe ny vahoaka saingy tozary antso anefitra izany. Tokony hofoanana ao an-tsain'ny malagasy ny filazana faleo politika satria ny politika ataony mpitondra no miteraka ny krizy sy ny olana iainany ankehitriny. Mila mahay mandray andraikitra ny malagasy vao afaka iova isika hoy mon Père Prospère Ratovimanarivo. Ny fanabeazan'olom-pirenena moa zany eo anatin'ity vanim-potoana sarotra ity dia tena hoe ny kibonoana tsy manatsofina. Ary izay mihitsy izy indraindray no manahirana eo anatrehan'le hoe fihetsika ny vahoaka amin'izao fotoana izao marary le fiainany nefa mbola ohatrany hoe tsy tonga saina eo amin'ny zava-manahirana ka miezaka ihany no ohatrany hoe antso any anefitra ny fanabeazan'olom-pirenena fa na izany na tsy izany izy ataoko hoe ny rehetra koa dia tokony hianatra eo anatrehan'ny zava-misy. Tokony hampianatra antsika ny tena fiainam-pirenena ny fisehoan-javatra amin'izao fotoana izao, indrindra manoloana ny fahantrana, ny fahasahiranana, ny faharavana araka ny lazaintsika teo. Mananjo anafainy mpitondra tsy nahavita ny andraikitra sy ny fampanantenana nataony ny olom-pirenena tsirairay amin'ny alalan'ny tsy fanomezana vato azy intsony hoy hatrany mon Père Prospère. Ny fifidianana ihany no ahafahan'ny olom-pirenena manao izany hoy hatrany ny farazavany. Efa nisy foana moa zany ny zavatra samihafa teto amin'ny firenena amin'le hoe ny fiheveran'ny mpitondra ny atao hoe fifidianana hitadiavana le maro anisa. Fifidianana ny fotin'ilay ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao ny irariana dia le hoe mba tena ny safidym-bahoaka nisy eo. Ary za koa izy manentana amin'ny vahoaka hoe vanim-potoana anehoana ny tena hoe hevitry ny vahoaka ny fifidianana toy izao. Ary azo lazaina izy hoe ny fifidianana dia fanasazianao ny tompon'andraikitra eo amin'ny fitondrana tsy mahatanteraka ny fampanantenana sy ny fanampy tokony hatrehana. Dia rehefa saziana izy zany dia tsy manome vato azy izay ny dikany. Efa nisy foana moa zany ny zavatra samihafa teto amin'ny firenena amin'le hoe ny fiheveran'ny mpitondra ny atao hoe fifidianana hitadiavana le maro anisa. Ny 12 Desambra izao no tanteraina manerana ny Repoblikan'i Madagasikara ny fifidianana ho ben'ny tanàna. Kandida 7 no hifaninana amin'izany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra manokana. Fa manodidina hatrany ny fiainam-pirenena dia nahitsy ireo sehatry ny ray aman-dreny androany manoloana ny olana izay hatrehan'ny firenena amin'izao. Nisy ny fanambarana izay nataon'izy ireo tetsy amin'ny Aripa faravohitra izay mafy indrindra ny olana izay hatrehan'ny firenena sy ny krizy maro lafy izay. Ndao rahantsika avy hatrany ny fanazavana hoentiny Profesora Remoranjeva manodidina izay. Ankehitriny iara-miaina ny fahoriana sy ny fahasairana ary ny fikorosany ny malagasy miomo isan'andro vaky izany ka mampitelomoro na eto renivohitra na ny tanan-dehibe na ny ambanivohitra. Tsy pasoka nefa malama ka hitanizany sy mbola hikaroka ny fahasairana-java. Mora ho amin'ireo lany henatra tsy mpisarasara ary tsy mpiraharaha ny havany ny maneraka amin'ny fanendrikendrehana ny hafa fa mpitsikera mpandrava fotsiny mpandrava efa ka olona foka tsy mahay afatsy ny anenjika kanefa mpianabara fotsiny any. Ny afana mifanenjehana olona izany no andikana ny fanokafa-tsaina maso ary tenena no mpampibaribary maso raha amin'ny anirina no antenaina sandraisana tanaka. Avadika andrasa ka enjika tsanan'olona ny mpanasitana sy mpamorana no anafenana fa ny fahoriana sy ny fahasairana na ny ratsy no mampisaraka sy mampifandrafy ny vahoaka dia amin'ny alalan'ny fifanilahana andraikitra sy fanenjehana ka ny fandrangarangana ny aminy sy ny rangoly
no anafenana ny fanampitena zay tolona valavava dia midiky zany fa tsy azo ipivirana ny fanasitranana sy ny fisitranana azy raha tsy tiana orafa sy mipotika Madagasikara sy ny fireneny malagasy